Ry mpiray-tandrasana malala, androantsika resaka momba ny raharaha iray saripady. Raharaha iray mampalahelo raharaha iray mikasika fanakaviana iray, andriam-panjakana iray ary opinion publique malagasy. Io raharaha io dia raharahan'ny Jean-Jacques Rapinirina. Dia anao fanazavana momba ny tranga na ny didina amin'ny fahafatesany itsika. Tonga soa eto amin'ny Cynthia clarification. Ministra taloha, député, olona efa zatra raha, olona nahalala tsara ny fomba fiasan'ny fanjakana. Olona izay volana vitsy teo alohan'ny fahafatesany ny tanandraikitra lehibe tamin'ny antemera-pirenena. Mbola maro loatra ny zavatra tsy mazava, mbola maro loatra koa ny fitantarana mifanipaka. Dia noho izany dia apetrantsika tsotra ny fandehan-javatra androany. Zany hoe aujourd'hui posons les choses simplement. Iza marina moa i Jean-Jacques Rapinirina. Inona marina no nitranga tao amin'ny an'ny 25 au 26 septembre 2025. Fa manina no tsy mitovy ny fijoriana vavolombelona. Fa manina no misy atotan-taratasy tena ilaina mbola tsy azon'ny fianakaviana hatramin'izao. Ary indrindra amin'ny raharaha lehibe tahak'izao manina mbola tsy manana fanazavana mazava ny vahoaka. Tsy manana fanazavana ofisialy mazava ny vahoaka. Tsy manana fanazavana complet koa. Toy ny mazatra manasana koa sa hijanona hatramin'ny farany. Anao j'aime, anaparitaka an'ity vidéo ty, ary koa i-commenter. Tadiova mpatritsika signaler dia mila ery avy any aminareo ny page Cynthia. C'est parti. Alohan'ny resahana ny zava-nitranga tamin'ny fahafatesany dia ndao aloha jerentsika hoe iza ilay olona. Qui était Jean-Jacques Rapinirina? Teraka tamin'ny 9 juin 1961 tao Tuléar i Jean-Jacques Rapinirina. Tsy olona tsy fantatra teo amin'ny fiainana politika malagasy izy olom-boafety izy député an'ny Behotiky Atsimo. Izy tamin'ny 27 mai 2019. Tao amin'ny antemera-pirenena, tao amin'ny domaine de la culture, du patrimoine et de la promotion artistique. Tamin'izany fotoana izany izy tao mivondrona IRD. Zany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. C'est ça les partis politiques. Ireo daholo membre amin'ny partiany tao amin'ny antemera-pirenena. Tamin'ny 2019 akory izy nanomboka ny diany fa efa nitatana fanjakana izy talohan'izay. Tamin'ny 2003 izy dia efa ministre du travail et des lois sociales. 2004 à octobre 2006 izy dia ny occupé any fonction de ministre de la culture et du tourisme. 2011 izy lasa ministre ny éducation nationale. 2018 izy verina amin'ny gouvernement izy dia lasa ministre de la culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. Dès tamin'ny 2019 à 2024 izy il a siégé comme député sous la bannière de l'IRD. 2024 izy anatin'ny fotoana mpanjakana tena hoe manokana, dans un moment particulier zany, lasa filompy-solon-toerana ny antemera-pirenena, lasa panina zany izy, président de l'Assemblée nationale. Dia ina ny dikan'izany rehetra zany? Midika zany fa tsy député tsotra fotsiny izy. Nanana ny lanjany ara-panjakana izy ary fatany ny fomba fiasa ny parlementa. Fatany ny fifandanjahakely eo amin'ny fitondrana, fatany ny mécanisme politika ao Madagasikara. Taorinan'izay izy dia niditra tao anatin'ny mouvement Firaisan-kina. Dia araka ny olona ao akaiky azy dia nilaza zareo fa manana fifandraisana ary finamanana akaiky amin'ny siteny Randriasoloniaiko i Jean-Jacques Rapinirina. Voalaza mihitsy fa nanana andraikitra lehibe ao anatin'ny rafitra politika ny siteny izy. Izy no coordinateur national ny campagne présidentielle ny siteny. Dia noho izany dia misy fantaniana voalohany ho apetrako. Rehefa lehilahy manana parcours toy izao, trakefa toy izao, tambazotra toy izao no maty ao anatin'ny toe-javatra manjavozavo, afaka manaiky fanazavana aingana toy izao fotsiny ventsika. Dia afaka miteny fotsiny ventsika hoe lozan'ny mpamoivozana io dia akatona ny raharaha, sa tokony ho jerentsika kosa ny antsipirian'ny tsirairay avy, ny fijoriana vavolombelona ary ny fifanoherana rehetra. Andeha aritsika hijery ny zava-nitranga tamin'ny 25 septembre 2025 iny. Araka ny lazain'ny fianakaviana sy ny olona maro akaiky azy dia namonjy fivoriana secret izy. Fivoriana ara-politika ny arahana tamin'ny siteny. Tsy olona manan-kery maro. Après an'io fivoriana io izy dia niarany sakafo niaraka tamin'ny siteny. Dia araka ny fijoriana vavolombelona dia nanao fivoriana momba ny fihetsiketsika le hetsika lehibe tamin'ny 25 septembre 2025 iny. Ny toetra ara-politika ao firenena ary ny zavatra hitranga après an'iny 25 septembre 2025 iny. Zava-lehibe io teboko io.
satria tsy tao anatin'ny toe-javatra mahazatra isika, tao anatina crise isika tamin'iny, tao anatina tension isika. Firenena dia voetsiketsika tamin'ny manifestation, fitondrana contesté ny équilibre politique voazongozona, dia nanomboka mipoitra ny anaran'ny olona sasany, dia non commence à émerger. Dia araka ny fijoren'ireo vavolombelona ireo dia voalaza fa mety hitana toerana ambony be i Jean-Jacques Rapinirina, na posana PM, na posana PAN, na premier ministre zany na filohan'ny antemera-pirenena. Crédible ve zany? Eny, eo amin'ny taratasy. Oui, sur le papier. Fa maninona satria ny parcours dia afaka mitarika azy amin'izany. Efa ministre izy dia efa député koa izy. Efa nitatana vonjomaika ny Assemblée nationale izy, efa teo amin'ny posana PAN zany izy. Nananatrakefa, nanana profil, nanana légitimité politique ahafahany mitatana ny andraikitra lehibe toy izany. Noho izany misy fantaniana tsotra mipetraka, safidy politika matotra ve raha ohatra hoe Jean-Jacques Rapinirina no PAN na premier ministre tao aorianan'iny crise iny, no heverina ho lehilahy afaka mitondra ny tetezamita ve izy? Est-il perçu comme un homme de transition possible? Son nom dérangeait-il certains intérêts? Nanengelina ny tombotsoan'ny sasany nga izy, nikitikitian'ny tombotsoan'ny sasany nga izy? Ary indrindra, izy no mety ahazo tombony tamin'ny fanjavonany ara-politika sy ara-batana. Andremo ny mametraka ny fantaniana eo tsy midika hoe mipanga. En bref, poser cette question n'est pas accusé. Ny mametraka ny fantaniana io tsy midika koa hoe manameloka. Dia ny mametraka ny fantaniana io dia midika fotsiny hoe mandany angina rehefa tsy mazava ny toe-javatra. Araka ny fijoroan'ny vavolombelona sasany dia rehefa nivoaka tamin'ny fivoriana io izy dia nakany amin'ny siteny, dia rehefa nody tamin'ny folora alina izy dia te-hody miaraka amin'ny fiarany manokana. Araka ny témoignage ny olona ny tantara dia siteny dia ny insiste hoe mandehana moto. Ary tsy mandeha irery izy fa miaraka amin'ny garde du corps ny siteny sy ny garde du corps zany. Dia ny marian'ny olona akaiky azy fa tena matahotra moto i Jean-Jacques Rapinirina. Ary eto indray no manomboka amin'ny fanontaniana. Fa maninona no novaina amin'ny fitanterany? Pourquoi avoir changé de transport? Fa maninona no tsy nody tamin'ny fiarany manokana izy? Inona marina ny antony? No ny fiarovana azy ve? No ny sakana teny an-dalana ve? Ary tena fiarovana azy zany safidy zany dia maninona ny manjavojavo be ny tohiny. Amin'ny fitantarana noentin'ny olona akaiky azy dia olona maromaro no voatonona ao anatin'ny rafitra fiarovana. Dia vakitsika ny anaran'ny zareo satria lava loatra. Raha solona na Christian voalaza ho mpiambina ny siteny sady polisy no voalaza fa nitondra ny moto nitondra ny Jean-Jacques Rapinirina tamin'iny alina iny. Randriana Solo André voalaza ho mpiambina ny siteny koa sady jandary no voalaza fa nanaraka avy ao aoriana an'ilay moto. Dia i Randriana Solo Hérissoa Aubin voalaza fa mpiambina ny Jean-Jacques Rapinirina sady miaramila. Dia io garde du corps io tokony dia araka taminy tao aoriana ny fivoriana. Dia ny accident zany d'après ny témoignage dia nitranga tamin'ny 22h30 eo amin'ny voan'ny barrage ny Andoharany fotsy. Dia araka ny information rapportée dia tsy nisy constat natao zany teo amin'ilay fitrangan'ny loza. Ny unité locale en gendarmerie dia nazo ny information ny ampitsony iny ny 26 septembre 2025 zany. Dia mbola ny tompona andraikitra andry zareo no niteny an'io, ny hiérarchie zany no niteny fa zareo tsy au courant. Nisy appel direct ny azo anjareo tamin'ny alina iny. Dia indray dia maro ny fanontaniana fa maninona no tsisy constat avy hatrany? Fa maninona no tsy nampandrenesana ny vatana ny gendarme teo atoerana? Fa maninona no niandry ny apitso? Pourquoi avoir attendu le lendemain? Ao anatin'ny affaire mi-impliqué député, ancien ministre, ancien président par intérim ni Assemblée nationale là. Comment expliquer une absence de procédure claire dès les premières heures? Faut manomboka zany dia na procédure mazava raha tsisy. Rehefa olo-pirenena tsotra no iarahany loza amin'ny mpifamoivoizana rehefa arahana accident zany dia tsy maintsy manao constat izy mbola mitady témoin koa izy manaraka procédure izy dia tsy maintsy misy enquête. Nefa olom-boafidy nasionala no resahana fa maninona manjavozavo ny zavatra rehetra. Eto vao maika mampiaya ty raharaha ty.
Carte du corps laza hoe camion ray nandona ny moto de nandositra. Zay ny version qui a circulé, zay ny version niely zany camion parage, choc violent de fuite du conducteur, nitsoka zany le mpitondra, le mpamily camion. Teo ateo de misy vavonimbelona manao version hafa mihitsy. De araka amin'ny filazandrareo de tsy nisy fifandonana mahery vaika zany le camion sy le moto, fa fikasohana kely fotsiny. De lazandrareo fa Jean-Jacques Rapénérina de teo amin'ny trottoir, de vao nahita ny garde du corps nilatsaka de niesaka nanampy an'le garde du corps. De araka amin'ny version hita, tsy hita mihitsy ny hoe naratra mafy izy. Il ne serait pas apparu immédiatement comme une personne grièvement blessée. Satria za izy mbola afaka nitsangana, nandeha, namonjy an'le garde du corps. Ka izy no milaza marina. Nisy dona mafy tamin'ny tranga voalohany, sa fifikasohana kely fotsiny. Efa naratra mafy i Jean-Jacques tamin'izany fotoana zany. Son état s'est aggravé plus tard. De iza marina ny olona présent teo amin'ny toerana nitranga ny loza. Iza no nahita inona? Qui a vu quoi? Araka ny information araka ny image de vidéosurveillance de nanoto tsara hoe nisy camion nandao an'le toerana. Eny ary fa tsy amin'ny fanazavana zany. Io camion io ve responsable ny blessure rehetrarehetra teo amin'ny vatan'ny Jean-Jacques Rapénérina. Le camion ve ny tompon'andraikitra ny ratra rehetra? Mifanaraka amin'ny ratra nahafaty azy ve le dona? Nisy expertise ve natao tamin'ny trajet, tamin'ny vitesse de tamin'ny point d'impact? Fa eno daholo ve ny vavonimbelona rehetra? Efa confronté na ve les versions rehetra? De misy contradiction ndray, inona le origine ny blessure mortelle? De ny garde du corps de nilaza tamin'ny fianakaviana hoe nisy accident faharoa tao aorianan'le accident voalohany tamin'iny alina iny. Ary tamin'io tranga io no naratra mafy i Jean-Jacques Rapénérina. Fa araka amin'ny filazan'ny vavonimbelona sasany nahita maso de tsy nisy accident faharoa. De ahoana ary no andraisantsika n'izany contradiction zany. Raha nisy loza faharoa taiza no nitranga oviana tamin'ny firora tamin'ny fiara inona de iza no teo. Fa maninona no mbola tsy misy version mazava ho ambe sy ny maro momba an'io tranga faharoa io. De raha tsy nisy an'io loza faharoa io de maninona zany lazana tamin'ny fianakaviana. Io contradiction io mihitsiny no mamelona doute eo amintsika, mampitombo ny aya amin'ny vahoaka sy ny fianakaviana. Ary rehefa mikasika ny fahafatesan'ny député iray ny ayay, tsy azo balayena d'un revers de main. Tao aorianan'iny événement iny de noentina tany amin'ny HGRA, i Jean-Jacques noentina tany amin'ny hôpital zany izy. De araka amin'ny vaovao tanteran'ny fianakaviana de voalaza fa tarany nitsaboana anazy noho ny olana arabola tamin'ny fandraisana tanana azy. Eto indray tena mana fitohina ny fanontaniana. Ahoana ny ancien ministre sy député en exercice tonga dans un état grave sans que sa prise en charge soit immédiatement sécurisée. Iza no ny accompagné azy, iza no ny araka taminy. Tamin'ny firora maraina no nampahafantarana ny fianakaviana. Fa maninona ny fianakaviana no milaza fa tsy nampandrenesina avy hatrany. Laza koa ny fianakaviana fa isy teny izay nipresentena fa namana akaiky de tsy namangy azy tany amin'ny hôpitaly ary tsy nandray ny fianakaviany. Fa maninona? Iny fantaniana mavesatra fa tsy maintsy anontaniana. Nandritry ny tranga iny de le garde du corps ny siteny de en contact direct foana, en contact permanent amin'ny siteny. Fa maninona siteny no tsy nampandre amin'ny fianakaviana. Fa maninona izy ny tsy nakany amin'ny hôpitaly nefa namany tena hoe akaiky zany i Jean-Jacques Rapénérina. De maninona ny tsy naka devant izy tao anatin'io affaire io tamin'ny proche, ny allié sy ny compagnon politique. Mazava ho azy ny laviny siteny Randrianasoloniaiko reo accusation reo. Milaza izy fa tsy misy fototra zany ary tokony avela iasa ny fitsarana. Eny ary fa indrindra raha tiatsika iasa ny fitsarana de tsy maintsy apetraka avokoa ny fanontaniana. Tsy maintsy enona avokoa ny olona rehetra teo atoerana, ny témoin rehetra zany. De tsy maintsy communiquena avokoa document rehetrarehetra, ny élément rehetrarehetra. Tsy maintsy confrontena daholo ny version rehetra. Tsy ny fihetsepo ny tokony hanapaka, tsy ny politika koa ny tokony hanapaka, ny marina ny tokony hanapaka. De araka ny filazan'ny fianakaviana de ny ampitsin'iny zay ny zareo vao nahita ny nahazo an'ny Jean-Jacques. Tamin'ny alalan'ny information, fianakaviana sasany moa hoe natsony siteny hono tamin'ny enina maraina. Ary ny laza siteny hoe efa stable ny etahany. De araka ny lazan'ny fianakaviana koa hoe Jean-Jacques tsy tian'ny hôpitaly
HGRA de niesaka zany ny fianakaviana amindra ny Jean-Jacques amin'ny hôpitaly hafa fa efa tara loatra. Nodimandry tamin'ny 26 septembre 2025 i Jean-Jacques Rapinirina tamin'ny ray ora atoandro. Tamin'ny fandevenana azy dia politika maro ny tonga teo, figure politika maro zany. Marc Ravalomanana, ancien président, Rive Rakotovao, ancien président du Sénat, ary ancien président par intérim, Christine Razanamaso, ancienne présidente de l'Assemblée nationale. De tao Tsimbazaza de maro solombavam-bahoaka nanatrika ny razana. De ity indray misy fantanina mafonja, izy ary ny grand absent tsy tonga nanatrika ny razana. Fa maniny izy no tsy tonga, ny olona rehetra tonga afa-tsisy teny. Nefa ao anatin'ny fahoriana ny tokony ahitana ny fianakaviana sy ny namana akaiky. Tsy mety amin'ny fombantsika malagasy zany. Lasa ny fianakaviana fa namana akaiky sy teny ary hitantsika pabe maso manana fifandraisana ny zareo. Zany ve no atao hoe namana akaiky? De manondra antsika zany fa ny sincérité an'ito personnalité politique ray ito de sincérité vénale. Il n'est régi que par l'intérêt. Ny vola sy intérêt ihany zany no mitondra anazy. Ankehitriny araka ny filazan'ny olona akaikin'ny Jean-Jacques Rapinirina de mbola tsy nahazo ny élément d'enquête, ny élément rehetrarehetra, ny document rehetrarehetra ry zareo, ny atota taratasy rehetra zany. Ny rapport d'autopsie, ny rapport médical, ny rapport en gendarme, ny constat ny accident. Ary eto mila mazava tsara isika. Amin'ny raha goavana be toy izao de tsy zava-madinika reo atota taratasy reo. Provitra raha fototra reo. Voalaza fa nisy fitsarana voalohany tamin'ny 16 avril. Fa niakatra fampanoavana androany ihany koa nga raha nahafatany solombavam-bahoaka ny Abeduky Jean-Jacques Rapinirina enim-bolana mahery taoriny nahafatesany no niloza mpifamoivoizana. Araka ny vaovaony ely ny grand absent n'io fitsarana io de ny garde du corps citeny sy ny garde du corps Jean-Jacques. De voalaza fa nisy fotom-pitsarana indray tamin'ny 12 mai 2026. Fa tsy mbola nipoitra hatramin'ny androany ireo mpiamina akaiky ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rapinirina izay niaraka tamin'ny nandritran'ny fotoana nahafaty azy araka ny tatitry ny fianakaviana sy mpiara-miasa akaiky tamin'ity solombavam-bahoaka ity. De tamin'ny 12 mai iny koa de mbola tsy tonga teo ihany koa le mpiambina. Fa maninona le olona ny accompagner Jean-Jacques no tsy tonga foana. Indimina tsona de mifandimina izay izy vao tonga tamin'ny maly zany izy tamin'ny 9 juin 2026 zay ny zareo vao tonga. Ary nanao témoignage avec difficulté. Raha olona madio ny zareo fa maninona zareo tsy nety nanao témoignage tamin'ny 4 convocation nanatsona ny zareo. Maninona zareo tsy nety tonga. Inona no afen'ny zareo? Ho an'ny tombontsoan'iza. Asadino fa maramila ireo. De maninona ny sarotra amin'ny zareo no namaly an'le fanatsona. De maninona no nangina ela be fandimmy convocation vao miteny. Fa naninona no nangina ela be. Satria amin'ny tena izy de zay ny naitra ny olona maro. Tsy hoe ny fahafatesana fotsiny fa ny aizina tao aorianan'ny fahafatesana. Tsy ny accident fotsiny fa ny confusion autour de l'accident. Mahatsapitsika fa miadana loatra, sarotra loatra, ary mangina loatra ny fandehanan'ny famarinana. Ry pretandrazana malala amin'ity raharaha ty de tsy maintsy mitandrina isika. Tsy eto isika anameloka onina tsisy pirofo. Tsy eto isika isolo toerana amin'ny fanadiadiana ataon'ny fitsarana. Fa manana zo ametraka fanontaniana isika. Ary efa ancien ministre, député de la République, président par intérim ny Assemblée nationale, no maty anatina circonstances confuse, anatina toe-javatra manjavozavo, de tsy fahatsoana ny mametraka fanontaniana. De amin'ity raharaha Jean-Jacques Rapinirina ty iza no manana tombontsoa raha levina ny marina. De avelako eritreritra nareo. Ty vidéo ty de nataoko en mémoire ny Jean-Jacques Rapinirina. Mandre am-piadanana ianao.